ahoana marina. Sendra mpitondra mpitaribaty vilam-bavy Madagasikara. Fitondrana Andry Rajoelina. Fitondrana mpitaribaty vilam-bava. Tsy menatry ny mianan-keny sy mody endry i masom-bahoaka. Mifanipaka ny zavatra atao sy ny lazainy. Mahita ny kilemany hafa ilay filoham-pirenenan'ny Malagasy, fa tsy mahafantatra ny olana sy ny kilemany. Mpitondra miladera, kanefa tsy fantany fa fahambaraka no ao ambadik'izany teny sy ny fihetsika ataon'izany. Ohatra kaiky, ny kabary izay nataony tany amin'ny fivorian'ny firenena mikambana tany New York teo. Raha nahitsy ny filoha frantsay ny laza fa tsy manana azon-damosina ireo firenena tsy nanapa-kevitra ny anoana na anameloka ny momba ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia, dia nifanipaka tamin'izany no nataony inga filoham-pirenena malagasy nandritra ny kabariny. Nambarany Rajoelina mantsy fa tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany no vahaolana eo amin'ny ady ny Ukraine sy Rosia io. Teny izay tao manome lesona ireo mpitondra firenena mandroso any ivelany, dia mipetraka ny fanontaniana hoe efa voalanjalanja ve io teny nataony io? Raha misy olona tsy manaiky fampiresahany samy malagasy io, dia io filoham-pirenena io. Ny aretiny ato anatiny tsy hitany, ka ny an'olona ary no ilingilinginy. Fa ny mpivavahana na nasan'ny filoham-piangonana no sady ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena, mba hitondrana ambavaka ny firenena aza tsy natrehany ilay milaza sy nanome lesona tany New York io, fa fifampiresahana ihany no vahaolana. Naleon'izy mianakavy nandita etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina, toy izay amaly sy anatrika io fotoam-bavaka no karakaray ny ray aman-dreny io. Miantso fifampiresahana sy fifanantonana ireo ray aman-dreny ampanahy ireo, saingy misy miainy no avaliny azy ireo. Izany ve ny olona mendrika mba anome lesona? Raha mba isan'ny mpandahatra sy lohalaharana amin'ny fifanantonana sy fifampiresahana io ilay filoham-pirenena, inona ny olana? Fa ny mampalahelo dia izy izay milaza eto tanindrazana fa tsy ilaina izany fampiresahana sy ny fikonan-doha izany, dia any ivelany no mody manome lesona ho an'ireo filoham-pirenena hafa sy ny firenena Rosiana sy Ukraine, fa mila mifampidinika. Tena tongom-bakivaky ka sady mahamenatra no maharary. Izany no endrika entiny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny. Vondrona Eropeanina milaza fa ilaina io fifampidinena io eto Madagasikara. Ny mpitondra tsy menatra milaza fa mpanakorotana ny vondrona Eropeanina. Avy eo, miseho mianan-kendry mananatra ireo firenen-kafa ilay filoham-pirenena mpitsipaka fifampiresahana sy fifampidinena io. Hoentiny amaty-kambo ka tsy mahalala sy tsy mahafehy intsony ny zavatra tokony lazainy sy teneniny. Afa ny atao sy lazaina eto tanindrazana, afa ny lesona omena rehefa mifanehitra amin'ireo firenena matanjaka. Izay ilay mpitondra ny firenena. Tsy tokony ho filoham-pirenena io mihitsy no anome lesona amin'ny fifampidiniana tahaka izany, satria izy aza mandahy sy tsy manaiky ny fifampidiniana samy malagasy. Efa nanamafy io ny CFM manandritra ny fotoam-piasany fa ny mpitondra no mbola tsy manaiky ny hifampidiniana samy malagasy. Eny fa na ny mahakasika ny tokony anaovana ny fikonan-doham-pirenena io aza. Asisin'ny mpitondra mafy ao an-tsain'ny vahoaka mihitsy fa hoe tsy misy krizy Madagasikara, ary fitadiavan-tseza no ataon'ny mpanohitra. Raha raisitsika ohatra nefa ny zava-misy eto, ny solika misy manapoka solitany sy ny rano, ny harem-pirenena baranainy sy verivero azy, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka, ny jijadona aseho hitampokitam-pirenena, ny olona akaiky azy samy manao zay saim-patany sy metimety aminy mba ahitana tombotsoa manokana. Volamena manjavona ho azy ao anatin'ny ministera. Ny tatitra faran'izay natao Bianco teo milaza fa koana hatramin'ny ampango ny kitapom-bolam-panjakana any amin'ny ministera. Samy manao zay madiavolany sainy ireo mpitondra amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra. Na ireny tany saina ireo fotsiny dia tokony ampisy ny fifampidinena eto amin'ny tany sy ny firenena, satria ny vahoaka no mijaly vokatr'izany. Saingy tsy ilaina hono izany hoy Rajoelina. Tahaka izany ihany koa ny mahakasika ny fikonan-doham-pirenena io. Fanatsarana ny lalam-pifidianana ho avy no takia ny herivelona eto amin'ny firenena, ny mba isin'izany ka ho fifidianana madio sy mangarahara ary olona tena ho safidim-bahoaka no hitondra ny firenena aoriny ny fifidianana ny taona 2024. Saingy tsy ilaina ny mifampidinika amin'izany hoy Rajoelina sy ny namany. Eto tsy hita izay atao, koa any an-tanin'olona no bevava sy miseho maty-kambo manome lesona ifampiresaka.
hoy indrindra mantsy ny fanazavana momba ifokonandoam-pirenena io hoe mariana zany a fa misy ireo olona zay mametraka ny hoe ny fotoanandoam-pirenena dia makany amin'ny fizarana seza fiaraha-mitatana sy ny sisa ambaranay fa tsy hiary hitatana n'izao fitondrana zao akory no atao hoe mamaky na ihany koa aka seza ao anatina endrika tetezamita vaovao tsy hany mihitsy a ny kinendrin'ireo comité technique mixte fa no ireo olana maro samihafa zay no sedraina teto amin'ny firenena manodidina ny sehatra ny fifidianana dia andao jerena mialoha izany olan'izany ary ny maro anisa tamin'ireo mpivory dia nanamarika fa ao anatin'ny lalam-pifidianana no hita zany fa hoe ilaina ny fanatsarana an'io lalam-pifidianana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tombontsoa mivantana ho an'ny vahoaka malagasy aloha dia zay le hoe filamina ny firenena zay satria itsika nge dia tsy afaky ny amokatra na tsy afaky ny hiary raha ao anatina tsy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe ny raharaha-pirenena tsinona dia misy raharaha politika eo ary ny mpisehatra ara-politika no atao hoe mandray atanana mivantana an'izay fiatrehana amin'ny lafiny fifidianan'izay akoatran'izay ny hoe ny olo-pirenena maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny latsabato. Ka raha miresaka tsika zany an'ity resaka lalam-pifidianana sy ny sisy ity dia hoe tena isy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy ny fananantsika firenena milamina aorinana fifidianana anankiray. Diso fijery ny fitondram-panjakana raha amin'izao vanim-potoana efa manahirana amin'ny raharaha-pirenena zao izy no hitodi-damosina amin'izany hoe fotoanandoam-pirenena zany. mazava izany aiza ho aiza tao anatin'ilay fanazavana teo ary no milaza fa mila seza sy fiaraha-mitantana ireo mpisehatra politika sy ny firaisamonim-pirenena malagasy mitaky ny ifampiresahana sy fampidiniana nasionaly mialohan'ny fifidianana io. Raha fehezina dia enatra ho an'i Madagasikara ireny teny nataon'ilay filoham-pirenena miantso fampidiniana ireny. Teny nampiatsara velatsy ka eto an-toerana sy an-tanindrazana afa ny zavamisy sy ataony fa any ivelany afa mihitsy ilay toetrany toa hoe ilay filoham-pirenena malagasy no tena tompon-daka sy mpandala izany fampidiniana izany. Raha fitinina dia afa fambaraka indiany tany ivelany iny fa tsy voninahitra ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy satria sendra mpitondra mpitaribaty filambava ilay Madagasikara fa ahoana mariny. Ahoana mariny